Toy izao indray ariavana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Raha misy rehare dia tsy noho ny fahendrena na hery na ny haren'ny tena. Araka ny voasoratra amin'ny Jeremia 9:5-roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izao no lazain'i Jehovah, aoka ny endry tsirehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsirehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsirehare amin'ny hareny. Fa noho ny fahalalana sy ny fahamandrapo ary ny fahamarinan'Andriamanitra. Araka ny voasoratra amin'ny Jeremia 9:7-roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa izay te rehare dia aoka hirehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao ny fahamandrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany. Fa izany ny sitrako ho Jehovah. Dia isika hianatra ahy anetry tena kokoa hatrany e. Mandra-pioana tompoko.